miasa ihany koa dia mba miasa ihany koa ny lohany amin'ny fitondrana fa tsy tafavoaka mihitsy ny firenena rehefa misy fanomposampy fa reny zany tokony ravana zany ny fanomposampy tena marina. Afatra manakaka Jehovah ny soanao mama, mankasitraka mama amin'ny fampianarana ataonao fa mitombo isan'andro ny fahalalako ny marina. Za tena faly foana maheno ny mama mampianatra anay ny marina. Tsy misy toanao. Ny malagasy resy lahatra amin'ny fampianaranao. Mankasitrako fara ihany. Sotra besaka ny fara. Tain'Andriamanitra manokana ny ianao. Afatra manakaka fiadanana tompoko fanompotsy ve ny manao yoga na arts martiaux na resaka fanatanjahantena nefa fitaizana vatana ilay izy. Ary ny kintana mainty lazainao dia mampiasa niny daholo ny mpanao arts martiaux rehetra. Fanomposampy ka izy io ane sy any malagasy io fomba manao resaka fanatanjahantena sy nisa-karazany io fa avy tany ampitan-dranomasina zany izy io sady tsy fantanjareo aby inona ny andohan'izy io tany fa io moa zany rehefa anatin'ny fahatanondrana dia tsy mirendrarendra dia tafiditra ao anatin'io fa efa fantatrao zany fa fanomposampy io dia ajanony amin'izay manomboka androany dia isory amin'izay ilay kintana mainty fa iny zany rehefa mijery ny ela be reo dia lasa misy fanahy miditra dia lasa matetika anie ny olona rehefa manao aiady reny jauna dia tsy miteraka misy sasany tsy miteraka lahy, misy sasany tsy miteraka vavy, misy ny sasany tsy afaka amin'ny asma mihitsy. Zany hoe misy zavatra mamatotra azy, misy zavatra matorany satana anazy dia Andriamanitra iny koa zany mandefa anazy babo. Mandefa anazy babo zany ataony babo amin'ilay zavatra tompoiny iny izy. Ka efa fantasika zany androany dia aleo sy manao an'izany intsony satria fanomposampy zany. Fandaina manaraka Jehovah ny soanareo. Ary ny lakora koa ve sampy satria misy fiangonana mandoalika amin'izy ireny. Misaotra tompoko ny vao avy aty an-tanimena ihany. Ya fivavahana amin'ny kemosy ny fanaovana lakroa. Iny zany efa vita tamin'ny andron'ny tompo iny lakroa iny. Zany hoe famantarana ny nahafatesan'ny tompo. Azo fijaliana iny dia izay miambozona an'iny zany dia mitondra ozony. Tsy mety zany manao rojo amin'ny lakroa zany fa lasa mitondra ozony ianao satria iny azo iny misy zany voozona. Ka na zava-boazona zany ambozonana isan'andro na apetraka ao am-piangonana na apetraka ao an-trano dia mafimafy ihany satria rehefa ho avy ny krismasy ohatr'izao jauna dia misy an'ireny sampandrofi ireny anaovana sarina lakroa dia reny nefa n'izany efa zava-boazona reny satria ny azo fijaliana dia zava-boazona voazona izay miantona amin'ny azo zany. Dia ny azo fijaliana iny zany efa zava-boazona efa famantarana fotsiny zany iny hoe nahafatesan'ny tompo dia izay andraisana azy fa tsy tokony apetaka ao an-trano na apetaka ao am-piangonana zany. Salama tompoko mamampaminany marina tokoa ianao ka mahafantatra ny tsiambaratelo ny baiboly sy ny lanitra. Misaotra indrindra mampianatra anay ry anak'Andriamaso. Novainao indray ny anarako vainao indray zany ny anarako. Zay ihany koa misodrano anao zany mba mpiara-miasa. Mba ho mpiara-miasa ianao dia ho lasa lavitra ane izao asan'Andriamanitra izao dia omeny Jehovah Andriamanitra ny Israely anao izay rehetra angatanao aminy na inona dia omen'Andriamanitra anao. Raha mangataka zanaka ianao dia omen'Andriamanitra anao zany. Mangataka vola ianao dia omeny anao zany. Asa ninina angatanao dia ho azonao daholo. Ya, fanontaniana manakaka. Miaraba tompoko, inona kay no atao hoe manetry tena, inona no mety mahasamihafa ny fanetretena sy ireo lazaina fa nahetry lasa ho babo araka ilay fanazavanao teo zany hoe lasa babo rehefa manompo sampy. Zavatra roa samihafa zany. Ny olona manetry tena dia tsy olona manambany tena fa olona mandinika mahay mandanjalanja amina zavatra anankiray. Ohatra zany misy zavatra tena tenen'olona zany na mitranga tena matezitra be ana. Tena matezitra dia za zany manetry tena ka tsy hoe za raha tsy mamaly an'ilay olona dia hoe ambany noho izy sy izay fa za manetry tena. Ny fanetreny tena zany dia fahaizana mandanjalanja hoe raha mamaly moa za dia inona ny voka-drasy, raha mandevitra dia inona ny voka-tsoa azoko amin'izany. Dia mifahaizanao mandanjalanja an'izay zany no mahatonga anao mangina dia ilay fanginana ny fanetreny tena fa tsy manambany tena.
zay zany atao hoe fanetrentena zany raha aminay mpanompoandriamanitra mahay mandanjalanja ianao zany mila manana fahendrena mahay mandanjalanja fa sy tonga de enti-po ianao de teniteny tonga de amalina hoe ohatr' zany fa mila mahay mandanjalanja faharoa manaraka an'izay ny olona nalefa babo sy hoe kory hoe nahetry fa nalefa babo mihitsy ohatrany hoe itsy ilay olona de rehefa tsinao dakadakana izy de dakadakao rehefa tsinao felafelana izy de felafelao fa ianao misy ny tompony de izy andevonao de andevo zany zay tsy ny tompony atao anazy de tahaka an'izany zany nofanolorana ho an'ny olona anankiray ho an'ny zanak'Israely tany amin'ny tany Egipta miasa foana isan'andro ary sy maintsy manaraka ny baiko ny mpanjaka amin'le fanaovana briky na omena mololo na sy omena mololo zany de miasa sy maintsy vita zay zany hoe ny hoe asa fanandevozana de ataon'Andriamanitra ohatr' zany ny olona zay tratrany manompo sampy de atolotra anazy anjaka ho andevon'ilay sampy tompo iny izy zany ohatra hoe misy kristiana ny jauna manompo an'ireny mijery toninandro reny ny sasany vidianany gazety de izy revara toninandro hoe inona indray ny toninandro ko androany nefa ireny zany fivavahana mikemosy mijerijery tombonandro toninandro mo toninandro reny de mandeha mijery vintana reny hoe zavatra sisy dikany aby sisy dikany aby reny fa olona tsy mahita atao de tsy mahala fahamarina de lasa mandeha mijery vintana de teraka lakosy ianao de ratsy vintana be fa be vintana de amboarina ny vintana de avoaka ny zanahary ao anatinao de amboarina ny vintana nefa le olona zany sy tokony mijery vintana fa ny andro rehetra ozy izy Andriamanitra de tsara avokoa raha ny ray aman-dreny ve mama no nanompo sampy de vove za nefa ireo ray aman-dreny koreo efa maty zany efa mbola tsy nanompo sampy mihitsy hatramin'izay teo amin'ny fiainako fara ihany de voy ianao satria ny ray aman-dreny nanompo sampy de voy ianao fa aleo azavaiko raha piso satria misy ozona zany vokatra n'iny fanompo sampy iny misy ozona de misy ny atao hoe ozony vokatra ny fanompo sampy misy ny BDB ozony fisaram-panambadiana de ohatra hoe misarabady ny anankiray de misarabady daholo zareo de ohatra hoe misy tratrany asma rehefa tonga 70 taona de tratrany asma de tratran'izany daholo de hoe rehefa tonga 30 taona de adaladala daholo tsy haiko monko le fitenenana adaladala reny aty ohatrany vovokely zany de vovokely daholo zany zareo rehefa tonga 30 taona de ohatran'izay zany ny ozony zay zany ny ozona vokatry nanompony ray aman-dreny sampy taloha de raha ohatra ka tsy manambady le olona miakatra 70 taona fa tsy manambady mihitsy ohatra zany rehefa le bebe zany de ohatra hoe afantarona azy misy ozony satoka sakana ra-pitiavana de rehefa misy lehilahy tsy azy de sy tiany fa ny anazy vadin'olona ihany vadin'olona tena tiany misy ny vadin'olona fa raha lehilahy tsy manambady de vao miaraka amin'ny ray aman-dreny tonga de misaraka misy zavatra mampisaraka misy ren'olona reny zany entanina misy ho tonga manomboka rapiso anafana azy zany atao délivrance izy zay zany no afantarina hoe misy ozony vokatra ny fanompo sampy nataony razambe tany aminy afatra manaraka Jehova ny soanao mampaminany maireza mama amin'ny fitorinan'ny fahamarinana fa izay mivavaka ho anao foana felana ihany sotra besaka ny felana de omeny Jehova Andriamanitra ny Israely anao ane zay rehetra iriny fonao de tsy ala aminao sy ny talanako mandrakizay ny famindram-pony amen afatra manaraka izao ihany mama le izy aloha tsy nenay fa izahay mivavaka mbola misy fiatraikany aminay ihany ve ilay izy tainy tompo mama amin'ny fotoananareo mangatsika amin'ny fotoana ivavahanareo ohatra zany hoe mikamo mivavaka amin'ny alina na amin'ny andro de tafiny satana satria misy ny doany manko zany tobon'ny satana de vao maika manan-kery zany satana no manafika zany ohatrany hoe manan-kery koa zany satana raha ohatra zany ka hoe satana zato zany manenjika olo mpivavaka anankiray izay tsy misy doany eo akaikiny de satana eo amin'ny 500 na 1000 manenjika ny kristiana anankiray izay misy doany eo akaikiny de ampianarina anareo ny fomba fiady amin'izany fa afaka tonga tseno de miresaka mivantana afatra manaraka za mama efa ninana hena naterina tamin'ny sampy indray mandeha de inona kay ny tokony ataoko mibebaka ianao de atao délivrance afatra manaraka misaotra mpaminany fa mahalala ny marinao mahireza iandry ihany sotra besaka ny andry de ho tahin'Andriamanitra ihany koa ianao
dia ho lasa lavitra ianao amin'izay rehetra atao a men'Andriamanitra fahiratany saina ihany koa ianao. Efa madiva ifarina ny fandaharantsika ray aman-dreny mpaminany. Angamba mety mbola manana ambara ihany ianao mahakasika izay resaka fanompo-tsampy izay mialohan'ny tena marantsika ny fandaharana. Ny fanompo-tsampy manko izany a natezitra an'Andriamanitra dia tsy fankatoavana ny didiny. Dia andraso fa atoroko ny olona ny hoe inona moa izany a ny sazon'ny olona izay manompo sampy ka miala amin'ny fitandremana ny didin'Andriamanitra dia ao amin'ny Deutéronomie 7:20 anjininy 5:12 izany ho vakiako amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa raha tsy mihaino ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao kosa ianao ka tsy mitandrina anaraka ny didiny rehetra sy ny lalànany izay nadidinanao anio dia ho tonga aminao sy hatratranao izao fahanozonana rehetra izao. Hozony ianao an-tanàna ary hozony ianao any an-tsaha, hozony na niarinao vilia fanaovanao mofonao, hozony ny ateraky ny kibonao sy ny vokatry ny taninao ary ny ateraky ny ombinao, ateraky ny omby amanosinao. Hozony ianao raha miditra ary hozony ianao raha mivoaka, ampandehan'i Jehovah aminao ny ozony dia orooro sy fampitahorana amin'izay rehetra ataony tananao. Mandra-pahalanao faingana noho ny faharasiany nataonao tamin'ny nahafoizanao ay. Ampiraketin'i Jehovah aminao ny arety mandringana mandra-pandany ianao sy eo amin'ny tany izay efa hijeranao lovany, ary arety masahozanina sy tazo mamay sy famaizana sy hafanana mangotraka ary andro miantona sy vary mainy rivotra na maty fotsy no amelezan'i Jehovah anao, dia anenjikanao ireny mandra-pahalany ritranao ary ho varaina ny lanitra eo ambony lohanao ary ho vy ny tany eo ambaninao. Ataon'i Jehovah vovoka sy jofo ny ranonorana amin'ny taninao, avy any an-danitra no hidinan'izany aminao mandra-paharinganao. Atolo Jehovah ho resy eo anolohan'ny fahavalonao ianao, ka lalana iray no hivoahanao hiady aminy, lalana fito kosa no antosiranao hiala eo anoloany, dia ho mpanjenjena any amin'ny fanjakana rehetra ambony tany ianao, ary ny fatinao any voromanidina rehetra sy ny bibidia ka tsy misy anahitaitra azy. Amelon'i Jehovah anao ny vainy Egypta sy ny tomboka, ny atina ary ny azaka izay sy azo mpanafody, ary amelezan'i Jehovah anao koa ny fahadalàna sy ny fahajambana ary ny fahaverezan-kevitra, dia hitsapatsapa ianao na dia amin'ny totovonana azy tahaka ny fisapasapany jamba ao amin'ny Aizipito, ka tsy ho tonga amin'izay alehanao, dia ampahoriany sasany sy ho baboiny mandrakariva ianao, fa tsy hisy hamonjy. Hifofo vady ianao fa olo-kafa no andry aminy, anao trano ianao fa tsy hitoetrao, anao tanimboloboka ianao fa tsy hinana vokatra, ny ombonao vonoina eo masonao fa tsy hinana ny henany ianao, ny borikinao alaina ny keriny eo anatrehanao ka tsy averina aminao, ny ondry amanosinao omena ho an'ny fahavalonao nefa tsy hanan-kamonjy ianao, ny zanakao lahy sy ny zanakao vavy omena ho an'ny firenena hafa, ary jery ny masonao ka hompaina manontolo andro no ny alahelo azy, nefa tsy ahefa na inona ny tananao. Ny vokatry ny taninao sy izay rehetra efa ny sasaranao dia ho an'ny firenena izay tsy fantatrao, ary anaovan'ny sasany ankeriny sy ho torotoiny mandrakariva ianao, dia ho very saina ianao noho ny zavatra izay ho hitan'ny masonao. Amelezan'i Jehovah anao ny vai ratsy izay tsy azo mpanafody, dia amin'ny lohalikao sy ny tongotrao hatramin'ny faladianao ka hatramin'ny tapondohanao. Hoentin'i Jehovah ho any amin'ny firenena izay tsy fantatrao, na ny razanao ianao sy ny mpanjakanao izay atsangana anjaka aminao, ary any amin'ny mponao andriamanikafa dia vato aman-kazo, dia ho figagana sy ho abolana ary ho ambetiteny ianao any amin'ny firenena rehetra izay hitondran'i Jehovah anao. Amen. Zany hoe somary lavalava io ozona io zany ho an'ny olona izay sy mitandrina sy mivavaka amin'Andriamanitra ka tsy mitandrina ny didin'Andriamanitra na ny fanekeny. Fa ny olona mitandrina ny faneken'Andriamanitra sy ny didin'Andriamanitra zany sy tratran'io. Zany mahatonga ny olona jamba tratrana atiny. Tanao zany ny zavatra rehetrarehetra teo ireny mahatratra olona daholo fa averezan-kevitra io. Ny olona ne tsy mahita tsony izay ivoany, na dia mianso izy anao tongavy ianao aty fahafahana, dia inona ny ataony very hevitra sy hitan'izay hodinany. Ka aza zany Jona na lelan'Andriamanitra dia manentana ny olona rehetra tsy ankanavaka,
na izy ianao ka mahasapa fa nanompo sampy na misy doany eo akaikinareo na inona ataonao mahasapy ianao zany fa hoe misy satoka sy mety manambady nefa firotaona dia ohatran'ny zazalava zany amin'ny fiainana mahatsapy ianao fa ataon'olona ohatran'ny tohatra fotsiny eo amin'ny fiainana hoe ny olona zany zay tohananao ohatra na hoe ny olona zay ampinao tafavoaka fa ianao ohatran'ny sy tafavoaka mihitsy dia tonga avy ihany koa anao manomboka rapiso maraina atao délivrance no miresaka fotsiny ianao dia atao délivrance raha mahasapy ianao misy satoka raha-pitiavana hoe rehefa vadin'olona dia tsianao nefa rehefa olona tianao indray dia alanao manofy miaraka amina lehilahinao amin'ny alina manofy manidina manofy mandehandeha anaty rano ohatr'izay dia tonga avy ianao zany atao délivrance ao ihany koa zay tratran'ny famosaviana misy fivotosana tonga avy atao délivrance ao ihany koa zany hoe tratrany fatotra amin'ny ara-marseo zany hoe aiady reny efa te hialy ianao dia tonga avy ianao zany raha mahasapy ianao misy zavatra mampatahotra anao amin'ny alina dia tonga avy ianao zany izay rehetra sapy anao zany matotra anao mety boka nitrosa be dia be mihitsy very hevitra hoe aizany ahitana vahaolana misy ny olona nan'olona trosa dia le olona manantrosa aminy ohatra mandeha manana moto fa vao maheno feona moto izy tonga dia ny ambany latabatra mitsoka nefa sy tompotrosa kory fa mba olo mandalo efa simba le saina zay zany satria tratrany orooro vokatra n'le ozony mila tapahana zay ozony zay misy ihany koa nefa sy nanompo sampy fa ny razambeny nanompo sampy dia lasa mahatonga ananzy hoe mahay be izy eo am-pianarana fa rehefa manala fanadinina tsy afaka mihitsy dia mila tapahana zay ozona zay zany fa za zany dia manentana misy na izy ianao ao anatin'izany ihany koa ny olona efa nangasika tamin'ny fanompoana na hoe efa nirehitra tamin'ny fanompoan'Andriamanitra ianao vita batisa ny verin-dalana ansona ihany koa zany ianao manomboka rahampiso ka ny olona rehetra zany jona dia antsona daholo iverina amin'Andriamanitra ka manomboka rahampiso zany dia afaka tonga ianao raisina dia atao délivrance satria sy misy ny fotoam-bavaka dia vita ny délivrance anao dia afaka mody ianao zany rehefa avy eo ny apôstôly mpanao délivrance ataony misy nefa la vita fadikana 7 raha ny mangasika ny sotroana tao anatin'izany 7 zany mety na eno fijorona vambelona ny apôstôly Andrea zao zareo nandeha tamin'ny Malentoandro mety efa enony dia navita 7 mihitsy izy ka atoy ianao zany ka hoe resy lahatra tena hoe za dia tena tafiditra ao anatin'izay fa za hiaingy mety nikorontana ny tokantrano momba tsy miteraka izy dia tonga avy ianao na hoe manam-bola fa sy mahasangany zavatra dia lanolano azy ny vola tonga avy ianao fa afaka atao délivrance ianao eny ary amarina ny fandarina ary isika angataka ny iray mandrem-paminantsika ary tondram-bavaka amarina zao fotoana izao ivavaka ary sika misaotra besaka anao Andriamanitra ny Israely faly satria amerina ny malagasy amin'ny fahamarinana ianao nomenao anay ny fanalahidy hialanay ao anatin'ny fanandevozana satria fantatra tokoa Andriamanitra fa rehefa nozono hikanana dia lasa nanompo sampy avokoa ny taranaka kanana rehetrarehetra na ilay vehivavy kananita aza ny tenen'ny tompo misy hoe tsy mety raha maka ny mofonjaza ka omena ny amboakely ary tsy nirainao raha sy mizanak'Israely satria zany vehivavy zany dia nisy oziny koa ankehitriny Andriamanitra misaotra besaka anao ny tamin'ny fataterany fotoana na dia teo aza satana na ny elingelina dia mbola todo soamasara ihany